770 zany no nanomboka ny orinasa ary natonga ny anao an'le izy dia zay efa nanana fitiavana ny asa tanana malagasy ary za koa tamin'ny mbola kely mbola tany amin'ny atao hoe EPP dia efa nianatra momba ny amboradara na broderie tamin'izany misy hoe maîtresse de couture zay nampianatra anay ny mombamomba ny zaitra tanana rehetrarehetra reny dia nahay azy zany ary dia noho nahay dia tian'le izy dia nanao mihitsy zany tamin'izany mbola kely zany. Le cocon zany efa lasa le lolo tao anatiny dia tapaka zany le kofehy le izy dia tsy azo sotonina intsony zany le izy fa andrahoana ohatran'izao indray azahoana kofehy le hofilesina rehefa avy eo zany ity zany zao efa azo sotonina dia manome an'izao fil zao zany izy rehefa momba ny landy indray efa 5 taona zao no efa nitafy lamba dia mividy koa lamba landy izay tsy indraindray ao anatin'ny taona ray mividy lamba 5 na 9 dia tapa-kevitra zany mba ampiseho an'ireo le fananako tao ireo dia noho ny mivarotra tao dia tian'ny olona le izy sady nalala olona mahay ny landy no nalala olona koa mahay ny amboradara na broderie dia zay zany ny tomboany. Misy fotoana aloha zany ny asa tao amin'ny atelier dia teo amin'ny efa 30 teo zany izy dia azoko lazaina hoe manam-pahaizana eo amin'ilay zavatra le mpiara-miasa zany manana fahaizana eo amin'ireo le zavatra reo na ny amboradara na ny landy ary io tsy fahaizana hoe azoazo foana fa tena atao hoe nianarana mihitsy zany tany amin'ny toeram-pianarana dia ireo olona reo nizara 2 misy zara 3 mihitsy misy samy manana ny fahaiza-manao zany ao le manao le amboradara hoe miloko, ao ny manao ny atao hoe zoro dia ao koa manao ny ataony vazaha hoe broderie blanche dia nafe an'izany daholo zany ireo le tanora nofanina tao amin'io toeran'io. Ty ataoko ty zany dingana atao alohan'ny ametrahana ny kofehy eo ambony fanenomana dia nitsona an'ilay fitaovana ampiasaiko ito fanamiana dia izao asa atao zao zany atao hoe manany.
io ataonarindro io zany dia mitovy amin'le karazana amin'le nataony asina ihany samy borety izao ihany filazana azy fa le voalohany natao tamin'ireo hoe somary mafimafy kokoa no somary élastique dia izy zany ilainy amin'ny fanaovana chaîne na hoe tenatenina zany fa ty le atao anankiray ty le atao tanana zany io anaovana fahana trame zany. Maninona fotsiny aloha ny tena ataonay dia miara-miasa zany zay amin'ny olona mpanome kofehy ho an'ny fandokoana voajanahary dia miara-miasa koa zay amin'ny any Manandrina district any Manandrina any amin'ny faritra Ambositra iny zany any Sotanana dia avy any ny olona sady manao ny kofehy landibe anay no mandoko an'le landibe koa zany sady mamoly no mandoko. Ny olona tena manjifa ny anay eto zany zao dia vazaha aloha ny tena manjifa anazy zay vao gasy. Misy ireo hoe lafolafo ny vidiny dia mitsoaka le olona fa tsy mijery an'le zava-bita hoe vita tsara na ohatr'izany zay no tena antony tsy hividianan'le olona. Efa nisy na teto toerana na tany velany sehatra zay nahafahanay nampiseho hoe zavatra vita malagasy ary nisy zany ny Arossi Salon de l'Océan Indien zany teto Antananarivo dia tamin'izany zay nahazo voalohany tamin'ny momban'ny landy dia nisy koa zany tao amin'ny Alliance Française nampiseho ihany koa momba ny landy hoe le toerana nisy anay zany ny hoe meilleur stand tamin'ny izay fotoana izay dia tamin'ny 2010 zay dia nisy nanasa tany velany nampiseho ny fahaiza-manao zany malagasy. Nafinaritra ny olona mihitsy zany le zavatra nataonay fa ny afantaran'ny olona antsika moa zany dia ilay hoe fahantrana dia ohatrany hoe mba misy zavatsoa avy any amin'izany Madagasikara zany dia tena nafinaritra ny olona tokoa zany ny zavatra nentinay tany. Ny vita tanana moa zany dia hitanareo tamin'ny fandehany teo fa zavatra lava vao tonga ho lamba tafiana le izy dia ngamba hoe oka tsy hoe ho amoraitsika le zavatra vita tanana raha samy mba miezaka antsika tsirairay avy hamondra ny fahaiza-manaontsika ary hanaja koa ireo fahaiza-manaontsika dia mba angamba mba hotsokoko
mora sorona ihany ny atao hoe fahantrana fa mba tsy ho tandra vadikoditra iainantsika.